LGBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne. Université PEF, Maloujaouano ni Fampalalam Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Marary lavitra no ireo tantsaha ny la Frantsa ireo tantsaha malagasy amin'izao fotoana. Inona ny sakana tsivondronana tahaka ny any ivelany ka hitaky fanovana sy fanatsarana ny fotom-pivelomana rehetra. Ny tantsaha izay voalaza fa mahinika ny 20 isanjato ny malagasy. Politika ankapobeny fanjakana efa tamin'ny taona 2024 ihany no averina amin'izao fotoana ho ireo solombavambahoaka nanio ny heviny. Tsy ny politika ankapobeny akory ny ratsy fa ity fitondrana ity no tsy manana finiavana ny anatanteraka izany ho ny hafa. Resaka fotsiny ihany ilay hoe tsy misy distrika ho adino fa nataon'izao fitondrana izao ankila-baohatra ny distrika Analalava ho ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana. Mbola manjavozavatra eto ny momba ilay andramena 20 container avy aty Madagasikara sarona tany Tanzania. Mampiay ihany maro ny fanilehana andraikitra ataon'ny fanjakana sy ny filazana fa ny taona 2024 no tratra ireto azo sarobidy ireto nefa 2 taona aty aoriana vao mitondra fanazavana. Araka izany, mitaky ny amoahana ny marina sy izay tompony antoka amin'ity fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena ity ny rehetra. Mitombo ny tahan'ny olona voantositra ambony sy ny diabeta ambony eto amintsika hoy ny mpitsabo nanaovana fanadihatiana androany. Tsy mijanona amin'ny sala taona ankapobeny ihany, efa maro ihany koa ireo tanora hitana ireo aretina ireo amin'izao. Any ivelany, any Bruxelles, noho ny atezerana ireo tantsaha misehatra amin'ny fambolena, nidina an-dalambe ihany koa ny bana ny ankamaroan'ireo lalana mihazo ny parlemanta eropeana izay mandray ny fihaonana ny tampon'ireo firenena misy 17 mikambana anatin'ny vondrona eropeana androany ireo trakterana arivony maro raha ny tatry ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana. Tanjon'ny hetsika ny anirena mivantana ny Bruxelles sy ny mpanolo-tsaina ambon'ny vondrona eropeana ametraka politika mahomby amahana ny olana ireo tantsaha ao Eropa. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Alakamisy voalohany volana febroary taona 2024 ankafaliana trano tompo lasy tompo avy no hitsidiana ny tokantrano tanatin'izao fampalalam-baovao izao sainam-panajana ianao anjo izany hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra dia ny matoan-dahatsoratra no anokafantsika ny fampalalam-baovao. Marary lavitra no ireo tantsaha any la Frantsa ireo tantsaha malagasy amin'izao fotoana. Inona no sakana tsy ivondronana tahaka ny any ivelany ka hitako fanovana sy fanasarana ny fotom-pivelomana rehetra. Ny tantsaha izay voalaza fa mahenika ny 20 isanjato ny malagasy. Matoan-dahatsoratra. Nanintona ny sainy maro tato ato ny fitokonana sy ny fitakiana ataon'ireo tantsaha avy ao amin'ny firenena maro ao la Frantsa. Hetsika iombonana ho fanerena ny governemanta ao an-toerana irosoaingana amin'ny fitadiavam-baolana ialana amin'ny krizy setrain'ireo tantsaha. Raha oviana vao ivondrona ka ifanolotanana tahaka izany ireo tantsaha eto Madagasikara, antaonany maro no efa nataony fanentanana rehetra ahafahan'ny tantsaha mamokatra satria izany no antoky ny fampandrosoana. Najoro teny ambanivohitra rehetra teny ireo karazana fikambanana anampy amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Najoro hatramin'ireo karazana banky manakaiky kokoa ny tantsaha saingy omaly tsy miova. Vao maika mitombo aza ny fanafarana vary avy any ivelany, mialafo ny zezika sy ny masomboly. Ireo mpijerika sy mpanelanelana no voky alohan'ireo ny sasatra sy ny asa mafy. Maniezaka nandefa teknisianina ny fanjakana ampy sy anentana ireo tantsaha saingy tsy maharaka no ireo teknisianina vitsy anisa. Inona tokoa no vita raha toka teknisianina iray no isahana tantsaha miisa 10. Ankoatr'izay mitsitokotoko amin'ny elanela-tany midadasika ireo tantsaha ireo ka tsy ho sasatra alohan'ny fotoana ve ireo teknisianina. Fehiny marary ireo tantsaha amin'izao fotoana. Marary satria lafo ny vidin-jezika, miantraika amin'ny vatana amin'ny famokarana tao ny fiovan'ny toetrandro. Mitebiteby andro manalina, miandy ireo biby fiompy, any kely eo ampelantanana, sao lasa ny dahalo ao anatin'ny 1 minitra. Marary ny tantsaha malagasy satria ambany ny vidim-bokatra andraisan'ireo mpanelanelana isan-karazany eny fotony noho ny faratsiany lalana
ka tsy ahafana mamoaka ny vokatra sy hivarotra izany araka ny tokony ho izy. Aretin'ny tantsaha eto amintsika ihany koa ny fitaintainana noho ny fisian'ireo tambazotra bijirika sy mpangalatra tany. Ohatra amin'izany ny tranga misy eo amin'ny lemaky Bamangoky. Tsy misy anefa ny fitarainana ary tsy afaka maneho izay alahelo sy aretin'izany izy ireo. Efa iarahan'ny rehetra mahita fa raha misy maneho hevitra milaza izay marary sy tsy mety ataon'ny fitondrana izao, tsy maintsy misy ny fanenjehana isan-karazany. Ireny aza nandritra ny hetsika fotsy, sahan'ireo tampenam-bava sy samborina ny olom-bofidy. Maika fa ny tantsaha tsy sanatria mametraka ireo tantsaha ho ambany, fa misy sy tsapa izay toe-tsaina ary fanehoan-kevitra manambany ireo mpamokatra izay eto amintsika. Ireo tantsaha kilan'izay miafina sy milefitra ao ambadika izay fomba fijery hafahafa izay. Vokatra ireo aretin'ireo kivy ny ankamaroan'ireo tantsaha malagasy. Maro ireo mitsoaka mandositra ny tanin-drazany ka ny tanan-dehibe no safidiny. Ny karama kely mahita izay arapaka isan'andro any ka adino ilay tanàna lehibe. Raha marary nefa ny tantsaha, marary ny vahoaka malagasy satria tantsaha mpamokatra avokoa ny 20% ny malagasy. Ka raha ireo 20% ireo no mivondrona sy mifanome tanana, mitaky fanovana, ialana amin'ny tsy fanaran-dalàna, ny tsy maty manota sy ny fanaovana kely tsy mba mamindro, tsy ho tratra ve ny tanjony? Na inona nefa ambara, na inona fomba fisainana sy ny fomba fijery, tokony tolona miaraka rehefa misy zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena. Tokony ho vonina sy ho resy lahatra tahaka ireo tantsaha miroso amin'ny fitakiana ao la Frantsa amin'izao fotoana. Tokony hijory sy fanome tanana isika ka tsy ho tompotrano miony fotsiny ihany sanatria. Tompotrano miony satria tsy mahalala ny ampitso, tsy mahafantatra ny ho avy, tsy manana na tsy anana tany sy ny tongotra intsony atsoatsy. Tokony hijory ny malagasy fa maty tanteraka ny sotoavina, vokatry ny tsy fisinina ao an-trano, ny olana eo amin'ny fampianaran-janaka, ny tsy fisin'ny asa sy ny maro hafa. Politika ankapobeny fanjakana efa tamin'ny taona 2024 ihany no averina amin'izao fotoana ireo solombavambahoaka naneho ny heviny tsy ny politika ankapobeny akory no ratsy fa ity fitondrana ity no tsy manana finiavana ny anatanteraka izany hoy ny hafa. Resaka fotsiny ihany ilay hoe tsy misy distrika ho adino fa ataon'izao fitondrana izao ankila-bahoatra ny distrika Analalava hoy ny solombavambahoaka voafidy tany antoerana ny alarana efson. Tsy ny politika ankapobeny fanjakana no ratsy hoy ny solombavambahoaka fa ny fanatanterahana izany no tsy misy. Raha ny mahakasika ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa enina manokana efa atao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana foana izany fa tsy mbola vita hatramin'izao raha ny fanazavana. Androany no natolotry ny gouvernemanta teny amin'ny anteny mera-pirenena ny politika ankapobeny fanjakana izay ho tanteraina mandritra ny 5 taona hitondrany Rajoelina. Marobe ny fanontaniana tian'ny solombavambahoaka apetraka amin'ny prime ministre mahakasika ity politika ankapobeny fanjakana ity, saingy noferana tsy hiteny izy ireo fa ny filohan'ny vondrona parlementaire ihany no afaka nanao izany izay jadona hoy izy ireo. Ny PGE moa zany hatram'izay ka hatram'izao tsy mbola nisy azo nikianina PGE fa ny fanatanterahana no tena jerena. Za moa zany efa saika ny resaka ihany satria amin'iny 420 page iny tsy nisy ny miresaka ny district ny Analalava na dia indray mandeha. Efa matetika izahay no miteny inona moa ny olana any district ny Analalava amin'ity fitondrana ty, inona moa ny fahotana nataony zanaky ny district ny Analalava amin'ity fitondrana ty, nefa ny fitondrana dia ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ary ho an'ny district rehetra. Ary isorako ny tenin'ny premier ministre tamin'ny farany ny teny hoe tsisy district ho adino, kanefa zavatra saika resako hoe tsisy ho adino ny district ny Analalava tsy ao anatiny. Iteny za hoe tsy ao anatiny satria mety misy amin'ny filazany ankapobeny araka ny famalina. Zay moa tafaresaka ihany en privé no resako hoe maninona moa monsieur le premier ministre tsisy district ny Analalava mihitsy ny ao. De io izy amin'ny ankapobeny fa mety ao anatiny ihany izy ny district ny Analalava. Toko exemple izy ny lalana tapaka teny Maromandia district ny Analalava izy fa route nationale numéro 6 zay midesservir ny avaratra rehetra. De voatery raha azo zareo natao angamba nakisaka amin'ny toeran-kafa ivelan'ny district ny Analalava de nakisaka tany angamba le lalana.
fa ny zavatra tsapa ary hita ao anatin'iny PGE igny ny lista ny lalana rehetra ho atao dia ao anatin'izany isorana izy nanao hanao ny lalana Antsuhibealanana isorana hanao Bealanana Andapa RN 31 zany atao RN 31 B no atao fa manao naona no dinganina ny RN 31 A zay mampitohy ny Analalava sy ny RN 6 tsy manatena inon'inona amin'izao fitondrana izao itsony eny eo amin'ny distrika nisy Analalava hoy ny solomavambahoaka antony ataon'izao fitondrana izao Ankilabao resaka fotsiny ihany ny hoe tsisy distrika ho adino intsony hoy ny solomavambahoaka marina araka ny voalazako teo RN 6 ho amboarina ary tsy voandroany no resahana fanamboarana RN 6 za efa député roa mandat efa folo taona na député ana efa nanonga tany amin'ny 2019 efa tao anatin'ny PGE izany fanamboarana RN 6 zany ary zay no lazako teo tany ambolohany hoe ny PGE dia tsara malgré na de hoe ataontsika hoe tsy ao anatiny ny lalana mankany Analalava zay mampalahelo anay zay angatahanay moa zany raha nandray fitenenana zahay dia afaka nanao sosikevitra fa ao ny Assemblée nationale araka ny fatatsika dia dictature de la majorité satria ny majorité no efa nahazo consigne za tsy niteny hoe consigne avaisa fa efa niaraka ny hoe maninona no tsy navelan'ny resaka ny député tsirairay satria Madagasikara no resahana fa tsy groupe parlementaire ny fanatanterahana ny PGE dia tsy any anatin'ny groupe parlementaire fa eny manerana ny district rehetra manerana Madagasikara ka ny olona afaka misolo vava ny district ny vahoaka zay ny solo azy dia ny député de Madagascar zay voafidy tao amin'ny circonscription fa tsy ny président groupe parlementaire inona moa ny zavatra fantatry ny président groupe parlementaire eny amin'ny district tsirairay ny fiainana ankapobeny politique izay ma groupe parlementaire azy no fatana fa ny problème na ny olana eny anivony district sy ny commune tsirairay ny anazy sy na voafidy azy ihany ny fatany fa ny an'ny hafa tsy ho fatany zay zavatra mifantoka amin'ny fialafinjavatra miisa telo ho ny politika akabe ny fanjakana ka ny voalohany amin'izany mahakasika ny sosialy ny toekarena azy ny fitantanana rampitso no ho atolotra eny amin'ny anteny merandoolona ity politika akabe ny fanjakana ity raha ny fanazavana hatrany politika izay hatrany dia mbola manjavozavatra eto ny momba ilay andramena rombropolo kantonera avy aty Madagasikara na sarina taty Tanzania mampiahiahy ny maro ny fanilihana andraikitra ataon'ny fanjakana sy ny filazana fa ny taona rombropolo amby roa arivo no tratra ireto azo sarobidy ireto ary efa roa taona tsy aoriana vao mitondra fanazavana araka izany mitaky ny amoahana ny marina izao tomponantoka amin'ny tsy fanondranana antsokosoko ny are-pirenena ity ny rehetra mitoy ny resabe sy ny adihevitra eny anivon'ny fiarahamonina momba ilay andramena rombropolo kontenera milanja 700 taona tratra tany Tanzania ny ombonany rehetra hevitra nisy ny azo sarobidi naondrana tsokosoko ary sarona tany antoerana saingy eo amin'ny daty no mampiahiany maro ny fanjakana izay nilaza fa efa tamin'ny taona 2014 no niala teto Madagasikara ireo azo ary tratra tao Kenya ary ny taona 2014 indray no nisy saika anondrana tany Dubai ka sarona tao Tanzania ho an'ny firaisamon'ny pirenena Alliance Voargasy maro no mampiahiasy ny fanontaniana iandrasam-baliny amin'ny ity raharaha ity ny tenako zany efa tamin'ny tapabolana no efa naheno ny raharaha io fa mafiraisamon'ny pirenena anay moa zany dia zay tsy maintsy mampiasa tahirikevitra amin'ny tompona zay vao miteny dia ino moa zany ny directeur général ny douane no miteny an'iny dikan'izany tena misy le izy fanontaniana lehibe fotsiny zany hoe tany Afrika ve io no miainga sa teto Madagasikara dia izay zany mbola anatin'ny fanadiadiana fa anao mpanadiady zany ananadiady an'le izy fa za tsy afaka ny teny hoe inona ny zavatra tena nitranga fa ny zava-misy kosa raha ohatra hoe tany Afrika zany le izy dia mahagaga ihany no ahafahany mihetsika zany ary hoe tamin'ny 2014 raha nitoy tamin'le affaire tany Singapour io zany dia le contrabande na 50 000 rondin na boîte de rose tamin'izany fotoana zany farany ainga teto kosa io ka ohatra hoe tena tany anaty conteneur dia tena kolikoly avo lenta be mihitsy satria embarquement au large foana nataon'ny mpanondrana boîte de rose tsy ara-dalàna zany tao taloha
fa matoa izy tafiditra anaty conteneur dia tao amin'ny port io zany natao dia misy fifandrohizana kolokolo be da be zany eto amin'izao fotoana izao. Ny ataonay moa zany dia ohatrany ataonay ihany zany manadiady zay sy manentana ihany koa ny fitondram-panjakana ary indrindra ny fitsarana zany mba haneho ny maha izy azy, indrindra ny vonazy ministry ny environnement vaovaotsika dia antenaina zany fa fihetsika hafakely no ampiasaina amin'ny fampiarana zany hoe haitondra zany eo anivon'ny ministera. Manao ny andraikitra tandrifiazy ny firaisamon'ny-pirenena fa ihany koa manaitra ny fitondram-panjakana indrindra ny ministera ny tontolo iainana izay tompony andraikitra mivantana amin'ny ity raharaha ity. Mba tsy ho raharaha tsisy toy ny tahaka ny mahazatra eto amin'ny firenena fa ihany koa tsy ho afaka roa taona tahaka ity andramena no lazaina fa efa tamin'ny taona 2024 ity nefa ankehitriny vao ahinom-peo ny fanjakana. Nazaza mba gagako 4 kilometra moa avy eto Madagasikara mandeha any Tanzania ka lasa hoe tanomboka tamin'ny 2014 niala teto dia 2024 vao tratra lavitra ne zany ngamba any amin'ny volana tsetratseratsaratra zany fa io zany ny tokony ataontsika dia tsy manao commentaire be mikasika an'io atsika fa miandry ny enquête io na hafenimpeninao ny avy any velany mafantatra hoe tamin'izao bateau io tonga teto tamin'izao niala tary zareo ny mafantatra an'izany fa na hafenimpeninao mivoaka foana io fantatra ny olona ne ianona nanao an'izao tarianany ary ianona nanao an'izao tarianany zany zavatra fantatra ny olona dia eo no manahirana eo satria le olona mafantatra hoe ianona nanao azy dia any iny mikobona any rehefa tsy eo amin'ny fotoana le olona enjehana mihitsiny ianao nanao an'izao nefa tokony zao dia efa tokony atao mazava le izy amin'izay tsisy arakaraka zany. Ny fametrana ny mangarahara ny famoahana ny tompon'antoka tamin'ity raharaha ity no anala ny ayainy maro hoy ny eo anivony antoko roso an'ny demokrasia sosialy fa tsy ny faniliana andraikitra tahaka ny zava-misy ankehitriny. Ny zavatra manahirana fotsiny amin'izao fitondrana zao dia ohatra ny zatra loatra misy fahazaran-dratsy le manilika andraikitra satria hoe fa tamin'ny 2014 zany dia veo tamin'ny 2022 maninona na ty amin'ny 2024 vao moseho le raharaha tsy mety tompona andraikitra ary tsy mety diso mihitsy izao fitondram-panjakana izao. Eo aloha ilay fahadisoana adiso le fahadisoana zay alefa matetika any amin'ny mpanohitra ary any amin'ireo zay iverina fa hoe manelingelina dia misy foana zany ny ataontsika hoe fialana bala ozizany tanora zay tsy fomba fitantanana zany ary tsy ekeny zany satria tsy ampandroso amin'ny Madagasikara. Ilay mivoaka malagasy ny mangarahara noho izany tokony avoaka mazava tsara ny taratasy rehetra momba n'io bois de rose io iza nanao azy na ny mpanohitra tokoa ve na ny olona zay efa zatra manao tantely afa-drakitra ny are-pirenena ve sa ny olona amin'ny fitondrana ve rehefa mazava zany dia milamina ny eto amin'ny firenena. Betsaka n'ireo zay tafiditra ao anatin'izany na ny ministera maro indrindraindrindra ny ministera ny tontolo iaina fiarovana ny tontolo iainana zany dia tokony mandray ny andraikiny indrindra moa fa vao nahazo ministra vaovao sika tokony atao mangarahara. Araka izany miandry fanampanazavana sy famoahana izay tompon'antoka tamin'ity raharaha fanondranana andramena antsokosoko milanja 20 contenera ity ny rehetra ary mba ho ny fitondram-panjakana malagasy no ampafantatra izany amin'ny fomba ofisialy fa tsy ny ainao manjery eto an-toerana sy ny any ivelany tahaka ny raharaha zoam-pirenena vahiny ny Andry Rajoelina sy ny raharaha kolokolona voasaringotra ny Romy Vos Andrianarsoa izay hiakatra fitsarana tsy hoela any Londres. Lafa vaovao fa dia mandray anjara amin'ny fitazana sy ny kolotsaina eny amin'ny fiarahamonina ireo mpanakanto amin'ny alalan'ireo hira izay avokany amin'izao fotoana very ary tsy misy intsony ny arofanina ho an'ny fiarahamonina malagasy noho ny fitotongana ny kanto sasatsasany. Ilaina ny fametrahana lova tsara ho an'ny taranaka ampitso manoloana ny zava-misy ankehitriny raha nambara ny mpanakanto dama sady mpandinika fiarahamonina fitinokolona no mitatry ny antsipiriny izay. Niteraka resabe tao amin'ny tambazotra an-tserasera tamin'ity herinandro ity ny mikasika ilay hira izay navoaka ny mpanakanto iray ary nilazana fa mamoha fady sy manimba ny soatoavina malagasy. Taorian'izany maro ny fanehoan-kevitra izay nilaza fa ny ankamaroan'ny hira sy ny zavakanto amin'izao fotoana izay saika resaka firaisana ranofo sy mamoha fady ny ankamaroany hira izay tsy afaka ambavany ankizy tsy ampitaona noho nilaza ny ao amin'ny tambazotra an-tserasera ihany. Raha ny fanehoan-kevitry ny mpanakanto dama izay mpikambana anatin'ny tarika maleo sady mpandinika fiarahamonina manoloana io loza mitatao eto amin'ny firenena malagasy ny tsy fisian'ny lova tsara amin'ny kanto ho an'ny taranaka hoy ny fanazavana.
zao ny loza mitatao dia zao very araka le lazaiko teo hoe samy maka ho azy zay zany ny zava-dehibe dia ny tenako ihany ny hitako dia ary ny vola no mitondra ny lalam-piainana zany hoe fomba fiteny mahazatra moa zany dia ny vola no mitondra ny baolina ary ny vola zao no solon'ny fitondrana ny vola no solon'ny ray aman-dreny tonteny dia any zany ny resaka hoe ahoana ozy ianao ny vahaolana tsisy vahaolana fahagagana hoe avy aty amiko hoe ty misy vahaolana tena tonga dia tsy afaka manao zany tsika fa tsy maintsy mihaona dia mifandinika dia mahasamy jery ny lesoka atao anatiny mahasamy mandiny tena zany hoe tena boraka tokoa fiarahamonina satria raha vao miboraka ohatran'io foana io misy fetra dia rehefa mipoaka io tena raharaha be dia tsy sin'ny raha mandrika zany ao aorinao zay zany tena aleo tsorona ny resaka fa io tsy vitany hoe zay zao no matanjaka dia zay zao dia manao zay tianay atao zay tsy vitan'izany manana anjara asa amin'izay famolavolana ny fiarahamonina izay ny kanto sy ny hira malagasy hita miasimba ary miboraka ny fiarahamonina amin'izao fotoana ho iatran'ny fanazavana lavitra ihany koa ny fanomezana vahana ny asiny soatoavina malagasy tsy azo ofena aloha tsisy hoe samy mahalala-dolo tsika samy mahita samy miara-miaina ao anatin'izao fiarahamonina misy antsika zao ary hita zany ary iaina antsika ihany koa fa boraka ny fiarahamonina antsika malagasy boraka tanteraka zany hoe samy maka ho azy ary samy mandeha samy mitady tsy misy mihitsy zany hoe arofanina mba hoe afana mba hoe manana an'izany satria ny tsika rehetra ao anatin'tsika rehetrarehetra io le hoe olona marobe tsy miraharaha araka le hiranay moa zany ao anatin'le olona marobe tsy miraharaha misy vitsivitsy miraharaha zany atao hoe fitsombinana ny aina ka io zany dia isika malagasy rehetra samy tompon-draharaha samy tompon-drandraikitra fa tsisy afaka miala hoe ihanina io zay zany le izy dia samy mieritreritra ary samy makalesony amin'izao zavatra mitrango zao satria efa mihoatra ny tokony ho izy daholo zao ary manana andraikitra lehibe amin'izany ny fitondrana ary tsy fitondrana zao ihany fa ny fitondrana ny fandimby rehetra teto Madagasikara samy manana andraikitra amin'izany daholo tsika raha ny zava-misy hira fanaovana korana sy lanonana samihafa no mahazo vahana amin'ny famoronan-kira eto Madagasikara tranga izay tsy manisy sakana ireo mety endrika zava-kanto mamoa fady aiza ho aiza araka izany ny fanaramaso sy ny fehipetra avy amin'ny tompony andraikitra manoloana ireo ambana mitatao amin'ny fiarahamonina malagasy ireny hatreto tonoina trany ny lalàna saingy tsy misy ny fampiarana izany samy manana ny heviny ny malagasy maro ao anatin'ireny tranga ireny ao no milaza fa fandrosoana zany ary ao koa no milaza fa fanitsakitsahana soatoavina malagasy ireny mpanakanto ireny koa dia atao hoe olona antazaina atao anatin'ny fiarahamonina ka inona fa samy andray lesona araka ny tenin'ny dama teo manoloana ireny fivoarana voalaza ireny fa ho an'ny Mananjary tsika mity vaovao manaraka ity dia ahina ny fahasalaman'ny enomby amidy ao amin'ny distrikany Mananjary noho ny faharatsian'ny abattoir any an-toerana hoy ny vétérinaire sanitaire olana ny tsy fisian'ny rano amin'ny tsy toeram-pamonoana omby ity raha ny fanazavana eo ihany koa ireo fenitra takina amin'ny maha abattoir efa nisy ny fampanantenan'ny fanjakana ny taona 2024 saingy tsy nisy fanatanterahana mandraka androany telo taona izay ny minisitra tompona andraikitra no nampanantena fa ao amboarin'ny fanjakana ity toeram-pamonoan'omby eto amin'ny renivohitra ny distrikany Mananjary ity mba hanaraka ny fenitra nijano fampanantenana nefa izany ireo mpiasa ary tsy nisy fijerena hatramin'izao ahina ny fahasalaman'ny mponina no ny fahanterany fotodrafitrasa araka ny fanazavany docteur vétérinaire dia no fototry ny fahasalamana voalohany satria ny hena raha malala dia sakafo ho an'ny olombelona rehetra fahasalamam-bahoaka no tanjana nefa raha tsisy ny rano tsy hitako izay fadiovana voalohany ao na jerena za le aretina avy amin'ilay hena ka nasalama ilay hena nefa n'ilay rano maloto dia tsy maintsy hitondra aretina hafa zay ho an'ny mpihinana zany tsy manana assurance zany ilay olona hinana hoe tena ara-pahasalamana marina ireto ny fikirakirana ny hena raha ny structure-ny abattoir aloha dia efa tsy manaraka ny lalàna tokony izy satria tsisy ny fanajana ny principe de 5e zany hoe ny marche à l'avant tsy voahaja zay zany hoe
sady fidirana no fivoahana ny varavarana nefany tokony izay idiran'omby a dia tsy hivoahany hena satria lasa misy fifangarona zany ao a dia tsy manaraka n'ilay atao hoe fitsaran-kena zany ilay zavatra amin'izay. Nanampitrotraka nefa fahasimba nyity toerana ity ireo rivodozany fanesy raha ny fanazavana hatrany. Vokatry ny tsy fisian'ny fepetra takina amin'ny matoeram-pamononomby azy, maro ny hena simba izay ahina ampitotoza ireo mpihinana fa ihany koa mamono antoka ireo mpandrara omby. Amboarina ny abattoir mba ho vita tsara mba magnara-penitra. Ny rano amboa asina rano koa asina ziro satria raha isana iato sisy tomombana zany misy. Ny abattoir dia miboridana sady sisy tafo, sisy varavarana fa dia miboridana amin'izao sisy krosy amatorana omby fa dia krosy roy fotsiny amatorana omby misy efatra henanay nefa voamora ny andro simba henanay. Mila olo misy raha vao silafo ndraiky andro dia simba ndraiky agnaty frizidera dia tonga dia masaka zay. Nefa zay nefa mitady vola sahala mila mitady vola rehetrarehetra io. Ambetiny resaka ny mpitondra ny hoe manara-penitra ka angatahan'izy ireo ny anaovana fotodrafitrasa manara-penitra sy manaraka ny kalitao eto Mananjary. Tsy tokony ny andro vona vao andray andraikitra sy asa ny fanjakana hoy izy ireo fa ihany koa fampanantenana efa nataon'ny mpitondra tamin'ny taona 2024 ny anarenana ity toerana ity ka tokony ho tanterahany izany amin'izao fiverenana eo amin'ny fitondrana izao. Fatafakatra zato sy arivo ariary ny iray kapoaka amin'ny vary riz de luxe sy ny vary gasy efa ho herinandro izay. Ireo karazam-bary ireo izay safidy ny ankamaroan'ny vahoaka madinika noho izy mitombona kely aza ny arotsaka. Niakatraraka izany ny tahan'ny fitrosahana eny amin'ireo tsena kely manoloana ny fahasahiranana sy ny fiakaran'ny vidim-bary tamin'ny volana janoary iny. 5,000 ariary farafahabetsany. Io no iainany tokantrano iray anatin'ny iray andro izay miaina amin'ny varotra enta madinika isan-karazany. 5,000 ariary izay vidianana vary, laoka sy ireo pitsopitso mandritra ny tontolo andro. Vanim-potoana mafy ho an'ny ankamaroan'ny mponina ny volana janoary. Avy eo eny ny fahasarotana nahafana ny oatra iny volana iny. Ho an'ireto renim-pianakaviana izay miaina amin'ny varotra, ny sakafo hohanina no tsy maintsy naheny, Jean ny fanazavana. Tena sarotra mihitsy ny atsehana n'ity volana janvier ity satria na ny fidiram-bola tsy nety, ny ranorana betsaka nefa mbola tsisy fitsidiana mihitsy ny sosialy vahoaka mandrak'izao, tsisy tsena. Raha tena mivarotra raha mampiasa vola ray hetsy, vola efatralina ny lafo, 3 alina sakafo tapatsinay. Ny atoandro zany afaka tsy mihinana sakafo vitany hoe kafe sy moro fotsiny dia zay. Any amin'ny alina tena latsaka ny sakafo hohanina satria ny tsena tsy mandeha, ny ranorana betsaka. Tsy matakatra an'ireny tsoa fa stock zao no hohanina satria ireny mora. Ny stock zao 700, 700. Tena mafy ny fiainana tamin'ity taona iray ity. Tena mafy zay tompovarotra, tena zara raha mahalafo, tena tsisy tsena mahitsy fa ilay olona tsisy manam-bola daholo dia tena mijaly zay, tena tsy misy. Zay zao anankitelo ny zanako. Dia eritreritera manana raha etsy ianao vola lafa amin'izay zara raha mahazo sakafo ianao satria ny tsena tsy misy. Dia tsy maintsy ilay masokarena lany dia nandray misy nandray tsy misy. Zao zavatra kely zao mba fivelomana eto sakay izao. Ie. Mafy daholo, tena mafy. Ny fatrano tena miakatra be. Ny tranonay nefa misy rano nefa ny tsena tsy misy, tena mafy le mazana ety. Raha izay fiakarany vidim-piainana izay tamin'ny volana janoary iny. Nahitana tahatra izany kapoaka ny vary, izy tafiakatra hatrany amin'ny 100,000 ariary ny iray kapoaka amin'ny riz de luxe. Fiakarana manodidina ny 100 hatramin'ny 500 ariary kosa no hita tamin'ireo vary gasy sy vary stock. Mitombo toy ny isam-bolana araka izany ny mitrosa eny amin'ny tsena kely nandritra ny volana janoary. Tena le izy aloha zany tonga dia le mpitrosa tena lasa mitombo aloha ranoary. Tena lasa be mpitrosa zany aloha tamin'ny janvier teo. Satria laha mifety tamin'ny farany taona iny daholo koa ngamba le olona dia tsy tena nanambola. Ny akapobe aloha to dia vary ny tena io manahirana ny olona dia io ny tena be mpitrosa. Amin'ity volana ity zao aloha le vary afarana avy any an-dafa hita hoe niakatra zany. Stock dia riz de luxe, fa zany hoe riz de luxe ny tena nisy fitombony be. Teo aloha zao le izy 5,700. Dia zao le izy lasa niakatra 5,000 zany hoe ary 100 be zao zany ny elanelany. Le izy aloha zany tena be mpividy taloha tamin'ny mora ny riz de luxe dia riz de luxe na restaurant io
na olontsotso dia ridelika dia ohatsa tsy mitombo le vary dia amin'izao ilay izy lasa makolika mantsy tsaratsara mitovitovy qualité amin'ny ridelika samy lavalava dia lasa ao daholo zao ilay olona mividy. Vahaolana lavitrezaka mijery manokana ny sosialim-bahoaka no andraindrain'ny malagasy maro amin'izao fotoana tsy fampanadinana fa fiahina indrindra ny tontolo ambanivohitra. Ny fivelomana moa zany zao dia resaka foza aloha dia mijinja vary zao ny lehilahy dia vehivavy mipetraka varotra foza. Zay no entinay aty Antananarivo zany fa zay any ambanivohitra tsisy atao. Indraindray anay 5 indraindray 4 nefa ny zanakay 4 zanako mianatra daholo ao amin'ny EPP. Indray any amin'ny CEG ny anankiroa teny EPP. Vadiko miasa mijinja vary indraindray mahita. Raha tonga fanaovana brique dia manao brique say vady. Zany mba fanetaentananay malahelo tompoko izay. Mba jereo majinika eny faritraritra iny. Le amin'ny andro ratsy hoe misy jiro tsy misy. Zay nefa force eny fidy nefa zao zay mahazo fidy. Teny anay fianarana ny ankizy tsy mianatra. Indraindray sakafo misy indraindray tsy misy lafo zao vary. Ho an'ny mpitondra fanjakana ampidiro ny mpamatsy vola aloha hiasa amin'ny vahoaka malagasy. Mahafinaritra tosika efa meno tena isorana be da be amin'ny filoham-pirenena. Vahoaka mba tsy ho zatsana iny no vahoaka fa mba ampidiro ny mpamatsy vola dia mba miasa ny tanora malagasy. Ankoatra ny olana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, isan'ny anaovana ireo mponina antsoavan-kehitriny ny tsy fandriam-pahalemana, ny fampananana asa ary ny olana amin'ny jiro sy rano. Nivoaka tamin'ny fahanginana ireo olona voatontonona ho ny bodiny tany ao Ambondromamy ao manam-patana na kariera distrika Ambatobohindy. Disadisa ao Antoerana 70 taona maro izay saingy mbola tsy voava ny olana mandraka ankehitriny. Nanamafy ireto olona ireto fa azy ny tany ary anana taratasy mazava tsara saingy ireo olona mibodiny tany no tonga taty afara manao bodongerina ilay tany araka ny fanazavana. Nivoaka tamin'ny fahanginany ireo olona voatontonona ho mibody tany mikasika ilay raharaha ady tany ao manam-patana na kariera ao Ambondromamy tany amina hektara maro misy fambolena vary sy volokida no ny adivana 70 taonany maro ka nilaza ireto farany fa an'ny fianakaviamben'izy ireo io tany iadivana io arak'izao fanazavana izao. Olona ny velomin'ny dadilana ireo olona ireo ary ray aman-dreninay no ilain'izy ireo avana tamin'ny 1980 tany hoany. Ka rehefa ny velomina maty ny ray aman-dreninay taty aoriana zany ireo olona ireo dia nidrikenandreo ny tany. Dia rehefa niforona ny bifa tao tamin'ny 2009 ny faritandreo ny taninay nangalandreo bifa. Ary tamin'ny polisy izay efa nirefesindreo tamin'ny topo io tany io tamin'ny 2004 ary nitohananay nanaovanay opposition zany tany amin'ny district tany Ambato. Nazahoanay taratasy zany. Dia nanaovanay fanohanana tsy niraisin'ireo zareo ny fanohananay fa araka ny voalaza miakarany amin'ny tribunal nareo fa nanay ity asa ka tsy maintsy tanterana dia niakatra tany amin'ny avatanana zahay nanao fanohanana ary nanao fitoriana. Ny tena mampalahelo zany amin'izao fotoanandro zao dia ireo olona reo efa misy didy maro dia maro avy any amin'ny fitsarana pakany amin'ny cour suprême dia nangalanay expulsion koa fandroana nivoaka tamin'ny 2021 dia nakaose zahay nandroakan'ireo olona reo tsy mety miala ireo olona reo ary manao ankeriny dia tena midikina ary nananganandreo foko mihitsy zay fokony tatsimo zany fa hoe tsy ekenay fa tsy meneny taninay nefa ry zareo resy atraiza mikasika amin'ny didy reo ka malahelo zay mikasika amin'ireo olona reo midikina ary mandaa didy rehetra zay miboaka ao aminay zany didikenan'izy ireo. Ny ahenjana ny disadisa teo amin'ny andaniny sy ny ankilany ary nandraisany lehibe ny distrika ao Ambatoboeny fanapa-kevitra ny tsy azahoan'ny roa tonta mikasika na miditra mikarakara ny fambolena ao amin'ny faritra misy ny tany adivana. Saingy tsy afa-manoatra ireto farany ka manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mahefa. Nambolianay kida arivo fototro io, nambolianay vary 10 gony ny kida eo agnatreny OC dia kinapakapanjareny kidanay hoe tsy hay tsy miala eto ary misy afatesanay fananareo fa ny taninay dia tsy alanay. Zay zany ny teniny zanaka Antatsimo mampanahelo zay ary noho ny fiarovany chef district sy ny fanjakana magnodidiny narovana zay hoe aza misy mikitika aloha ny tany par-pagnafarako président tribunaly mahay ny zay fitsaranareo satria ny taratasy avy agny président tribunaly dia ny tagna zay fagnamarinana zany zay dia mbola tsy mijabaka fa nefa kosa mangataka zay mpitondra fanjakana isan'ny ambaratonga mbo ajerevonareo kaiky fa ny fiainanay ambanivohitra tompoko agny dia momba fambolena ny famboleananay dia tsy azo kitiny agny dia mangataka zay indrindra kanao ministra ny fitsarana ako manao ny filoha agny dia mbo ajerevo kaiky ny zavatra momba zay fa manahelo re tompoko zay amin'ny fagnamarinana zay naminy manam-piafagna zay
dia zao zay rotagna atao grevy agny. Raha mafisy ireto fianakaviana ireto hatrany fa anisan'ny pirofo an'izy ireo ny fananan'izy ireo ny tany ao manam-patanana kariera ao ambondromamy io ny fanomezan'ny fianakaviam-ben'izy ireo ny ampahantany nanamboarana sekoly, nanamboarana hopitaly, nanamboarana toboparitry ny zandarmeria ao an-toerana tamin'izany fotoana izay ananan'izy ireo taratasy mazava tsara ka anizingizinany fa an'izy ireo hatramin'ny faran'ny tany miaraka amin'ireo karazana taratasy efa navoaka ny fitsarana hatramin'izay. Iny ihany koa antsika misy antivetivety eo anaty dokam-barotra fohy aoriana izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Gratuite. 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 Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 janvier 2024. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Go, à la fibre Family, ou à la fibre Home, ou à la fibre Home Plus. Mirat et ses collectes Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 99 000 RTTC par mois. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master, regroupement en ligne avec interaction, cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique, équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix, informatique, option administration réseau, génie logiciel et base de données, management et administration des affaires, option finance et comptabilité, entrepreneuriat, droit, diplomatie et relations internationales, option droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Taverina somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao asaina an-trany ianao anatraka mahakasika ny fahasalamana avy hatrany dia mitombo ny tahan'ny olona voan'ny tosidra ambony sy ny diabeta ambony eto amintsika hoy ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana androany tsy mijanona amin'ny salataona ankapobeny ihany efa maro ihany koa ireo tanora nahitana io aretina io amin'izao fotoana. Eo amin'ny 7 taona no miakatra amin'ny ankapobeny no misy ilay tosidra miakatra sy diabeta avo amin'ny vatan'olombelona. Na izany, efa maro ankehitriny ireo tanora ambanin'io taona voalaza io, ahitana izay trangana aretina izay, ary misy ireo mbola zaza ahitana diabeta, indrindra taorian'ireny Covid-19 ireny. Maro ny fambara, ahitana fa misy ireo karazana aretina ireo ny olona iray, hoy ny mpitsabo. Ny amin'ny fiakaran'ny tosidra zany ohatra dia indraindray mety tsy misy fisehoany fa ny fitsapana tension na ny fitsapana an'le tosidra no nahitana anazy fa ny akabeazany koa dia misy fisehoany ohatrany hoe fanipanina, mety hoe marary an-doha, mety hoe marary ny eo amin'ny ambavafo, mety hoe mahita kintana na mahita lalitra, ohatrany hoe manjavona ny maso mety hoe mienjana ny atoka, mety hoe midobodoboka mafy ny fo mety ho sanatria moa zany mety ho torana mihitsy. Eo amin'le diabeta indray dia rehefa somary tafakara-ambony ny tahan'ny siramamy dia tonga amin'ilay stady lasa mangetaita lava le olona, lasa te hinana lava le olona, te hipipi lava le olona nefa mihena ny abeany. Mitombo ny tahan'ny olona miakatra tosidra sy voan'ny diabeta eto Madagasikara amin'izao fotoana. Miteraka aretina hafa ny tosidra avo sy ny diabeta avo raha toka raha tsy fitsaboana. Matetika voalazan'ny olona matetika hoe voan'ny insuffisance rénale lasa nakany Inde ohatran'izany misy ny maty vokatry n'izay aretin'izay nefa ny akabeazan'ny antony nampatonga an'izay insuffisance rénale zay dia ny tosidra avo sy ny diabeta avo zay ratsy fitsaboana. Koa manentana zay zany tena antony androany zany hoe nanentana ny olona hazoto hanao fizahana fahasalamana indrindra hitily an'ireo aretina anankiroa ireo zay anisan'ny aretina roa voalohany mahatonga an'izany
fahatongavan'izay insuffisance rénale zay akoatran'izay koa moa zany a dia nampianatra ny olona koa zany zay hoe asoroana tsara ny diabète asoroana tsara ny tension rehefa mivoan'izany aretina zany koa tsika dia misy fanafody mahomby ary mifanaraka ny fahefa-mividin'ny olona zay a atolotry ny hôpital na ny mpitsabo ho an'ny vahoaka. Araka izany tamin'ny alalan'ny 3P nirosy tamin'ny fanaovana fitiliana maimaimpona ny tosi-drasy ny diabeta ny klinika eto Tanjombato ary nomena maimaimpona ihany koa ny fitsaboana voalohany. Ny tapany maraina natratra 7:20 ireo tonga nanao izany fitiliana izany. Raha ny fanazavana isy ihany koa ny tolotra maimaimpona ho an'ireo vehivavy mitondra vohoka. Tanjona amin'izany ny fanentanana ny mponina azoto anao fitiliana ara-pahasalamana sy fisorohana mialoha ireo karazana aretina samihafa. Vaovao avy any amin'ny faritra Vakinankaratra dia totosa andro antao Antsirabe ny fankalazana ny faraka 20 taona ny joroany sekolim-pirenena ny manam-boninahitra lefitry ny tafika malagasy na ny NSOA no sady andro ny manam-boninahitra lefitra malagasy. Etsika maro no entina nankalaizana izany tany antoerana nanomboka ny maraina ka faranana tamin'ny lalonana ara-miaramila na rahana matso sy fitokanana ireo foto-dravitra sanavozina teo anivon'ny sekoly. Andrinirina Andria Miarso, Kolo Antsirabe. Anisan'ireo daty manan-tantara ho an'ireo manam-boninahitra lefitry ny tafika malagasy ny andro voalohany volana febroary no sady fankalazana ihany koa ny faraka 20 taona ny joroany sekolim-pirenen'ny manam-boninahitra lefitra teto amin'ny NSOA Antsirabe. Araka izany dia natomboka tamin'ny famohamandry izay nataon'ireo manam-boninahitra lefitra ny andro fankalazana ary notohizana tamin'ny fampiakaran-tsaina teto amin'ny toerana manamarika ny 2 febroary izay notron'ny sekretera jeneraly avy eo anivon'ny ministeran'ny folo alin-da jeneraly Ramasy Razafindratovo Ertina izay nisolo-tena ny ministra ny folo alin-da nandritra izao andro fankalazana izao. Nambara nandritra ny lahateny izay nataony fa sampana iray tsy afa-misaraka amin'ny tafika malagasy ny manam-boninahitra lefitra. Sampana anankiray tsy afa-misaraka amin'ny tafika malagasy ny manam-boninahitra lefitra. Ary manana didy sy andraikitra lehibe ny manam-boninahitra lefitra na amin'ny famezana amin'ny ankapobeny na ny encadrement andreo miaramila amin'ny fampitahana ny fahaiza-manao ny teknika fampitahana ihany koa ny discipline ny fitsipifezana ao anatin'ny tafika malagasy ary tsy zavatra mora ny nandinganana zany 20 taona zany. Nahita ihany ny tantara teo amin'izany ny teny satria efa élève gradé bachelier teto tamin'ny 20 volavolaina tato ary anisan'ny tombony lehibe tombony fanohizana ny carrière zay ny olazana azy. Nanatrika zany fanomanana an'izany hoe élève gradé zany tamin'ny fotoan'andro nahita izany tany Fianaratsoa nahita izany teto ary matoa mbola tafatsoro ny manam-boninahitra lefitra manana ny maizy azy ary mbola hanana ny maizy azy dia nanana didy sy andraikitra lehibe amin'izany ny école nationale nations officiers de l'armée ka dia makahery ny tompony andraikitra ny commandant n'école na reo rehetra fanomezana zany didy masina amin'ny famolavolana sy ny manam-boninahitra lefitra izany. No marihana tamin'ny lalonana ara-miaramila natao teto amin'ny sekoly ny 20 taona nankalazana ny fety manam-boninahitra lefitry ny tafika malagasy ary naraina matso. Mbola maro ireo vina ho fampandrosoana ity sekoly manam-boninahitra lefitra ity. Hoy ny kolonely Razavitombo Levanaina kamandiny NSOA Antsirabe. Ny NSOA moa dia ivitoerana fanofanana manam-boninahitra lefitry ny tafika efa voalaza teo ny tantara. Ny ay kosa etoana dia ampahafantandratsika ireo vina telo mifampiankina kasaina ho tratrarina. Ny voalohany amin'izany dia ny fanatsarana ny maha-olona. Ny faharoa ny fanatsarana ny fampianarana sy ny fanofanana. Ny fahatelo dia ny fisokafana amin'ireo mpiara-nombonatoka amin'ny alalan'ny formation de réinsertion et d'appui au développement na hoe FRAD izay eo andalam-panatanterahana ary ahazahoany ireo tanora manao fanompo-pirenena tombony mivantana. Nofaranana tamin'ny fitokanana ireo foto-drafitrasa sy fanokafana ireo toeram-piofanana vaovao ary teknika ary fitsidiana ireo toerana fambolena sy fiompiana trondro teto anivony sekolim-pirenen'ny manam-boninahitra lefitry ny andro fankalazana. Tsy ampy ny fampiofanana ny tanora malagasy amin'ny sehatry ny varotra hoy ireo mpandraharaha any ka misy fiantraikany amin'ny famokarana izany. Araka izany hirosona izay fampiofanana izay ka tanora misy 10 no anomboana azy.
Ny sehatry ny varotra no tena maro eto amin'ny firenena izay ahitana tanora maro ihany koa. Raha ny hita saika tsy mbola manana traikefa avokoa ireo tanora ireo izay misy fiantraikany betsaka amin'ny fivarotana raha ny fanazavana. Nisy fampiny fiofanana ampiakarana ny traikefa ananan'izy ireo no isan'ny sakana sy tsy mampivoatra ny tanora malagasy raha ny fanazavana. Ka misy araka izany ny fiofanana amin'ny resaka varotra omeny orinasa tsy miankina iray amin'ny tanora malagasy. Amokatra mpivarotra enjana moa izy fiteny zatova amin'izao hoe ny ataontsika hoe mahay indrindra ao amin'ilay izy mamiratra indrindra dia inona ny tokony atao. Dia izay no namoronanay io programa io ao anatiny moa mazava ho azy rehefa ianao mamiratra zany mila haitarika ilay izy na leadership moa izy tsika mila fahaizana miresaka, fahaizana maneho hevitra, fahaizana mamaly ny zavatra tadiavin'ny olona. Satria tsy hoe hivarotra fotsiny hoe tsy maintsy amidiko ity fa ty zavatra amidiko ity ve mahavaly an'ilay filan'ilay olona, raha tsy mahavaly inona ny zavatra tolotra mety azo amena azy na tsy atao aminay ara ilay izy. Izany hoe mba ho lasa matianina eo amin'izay lafin'ny fivarotana zay ilay izy. Aritra volana maro ny fiofanana izay omena ireo fampisehatra raha ny fanazavana. Tanjona amin'izany ny amoahana tanora matianina amin'ny sehatra io izay izara ny traikefa azony amin'ireo olona hafa indray. Tany Manantompo sady titreny borny no nametrahany commune ambanivohitra Toamasina faharoa ireo vahoaka maro amin'ny fokontany Ambalimanasy ka niteraka fikortanana amin'izao fotoana misy amin'ireo vahoaka ihany koa no voafitaka ny laza azy ho tompony tany raha ny fanazavana. Henri Florian. Niteraka olana ho an'ireo vahoaka ao amin'ny fokontany Ambalimanasy ao anatin'ny commune ambanivohitra Toamasina faharoa ny zava-misy eo amin'ny lafiny aratany izay ipetrahan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra, tany Manantompo no sady titre no borné no nametrahany soloavamboaka ny Toamasina faharoa azy ireo. Fony ity soloavamboaka ity ben'ny tanàna tamin'izany i commune izany. Nivoaka tamin'ny fahanginany ireo izay tena tompon'ny tany sy mpandova ity tany ity ankehitriny ary nampiseho mazava ireo tantaratasy rehetra manamarina izany. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tany titre sady borné izay eo ampelantanan'izy ireo ny antotantaratasy rehetra no ipetrahana reto vahoaka marobe reto amin'izao fotoana izao. Taraina izy ireo fa hoe mibodo tany izahay. Mitaraina izy ireo fa tsy hita izay hatramin'izay. Mitaraina izy ireo fa tsy nanao mise en valeur izahay ary rehefa tonga ny vita ny lalana goudron dia iny fa tonga tamika milaza azy ho tompon-tany. Tianay ny mampatsiahy fampatsahivana fotsiny izy ary fampafatarina ho an'ireo izay tsy mbola mahafantatra fa io tany izay resantsika io 8075 BA sy ny 1258 BA dia terrain titré et borné. Izany hoe tsy terrain domanial. Misy certificat français na karatany navoakan'ny commune tamin'ny mandat taloloha tany izy io kanefa ampahafantarina anareo fa ny commune ihany nangataka annulation zany karatany izay voaka tao izany satria fantatr'izy ireo fa terrain titré borné io terrain io. Ko ankehitriny gaga izay fa afindra ty aminay ny olana hoe ianareo no boditany izay tompony zany. Aiza moa nisy tompony boditany fa fotsiny hoe misy ny lalàna mifehy ny fananantany. Nisy olona nilaza ho tompon'ny tany no namitaka ireto vahoaka ireto taty aoriana kely raha ny fanazavana trany. Namafisina ireto mpandova ireto fa vonona izy ireo ifampiraharaha ho an'ireo vahoaka izay manaiky ny fandaminana. Nisy olona namitaka an'izy ireo teo aloha milaza azy ho tompony dia nivarotra azy taminazy dia aty aminay ny fahatezeran'izy ireo no mifatratra kanefa izay sady tsy nisoloky azy ireo no tsy namitaka azy ireo fa ny mpangalatra namitaka anareo ka aoka azava tsara apetraka tsara le izy terrain titré borné misy boky boky tany izay mbola tamin'ny 1939 ny boky tany io ampelantanan'ny fianakaviana momba n'io tany io ka ny tsiraray moa afaka miteny daholo hoe zao fa ny lalàna no mametraka hoe inona marina ny tena izy. Eo boky n'io tany io efa nitorianareo fokon'olona Ambalamanasy izay voasana amin'izany izy izay laza ianareo fa nanao usage de faux efa mivoaka ny didi-pitsarana tany izany laza ianareo fa tany miady io ny tena marina dia ny affaire rehetrarehetra izay efa nataonareo teny amin'ny tribunaly dia nomeny ny tribunaly valiny avokoa. Mijory izay ankehitriny ho anareo izay hiditra régularisation dia miroso fa azonareo atao tsara mihitsy ny miroso amin'izany fa aza lany andro lany fotoana mitady
ady sy mitady olana fa ny olana ny arina fa mivaolana anoavy ary ny olana tsy olana raha tsy misy vaolana. Ny 20 hektara mahery kely amin'ny velaran-tany 320 hektara io no honenan'ny olona sy nanaovan'ireo olona fonenana raha toa ka tanimbary kosa ny ambiny. Misy 70 amby zato tokantrano izy ireo fa rehefa nisy kosa ny fampiresana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany efa maromaro ireo tokantrano no hoe fananaiky ny fanarana tamin'ny tompony tany io ka nividy amin'izy ireo ary aloha tsy kelikely ny vidiny. Fanatokana ho fiarovana ny ala sy ny faritra arovana eto Madagasikara avokoa ny 20 isanjato ny vola vidina carbone na ny crédit carbone forestière izay hositrany Madagasikara avy amin'ny banky iraisam-pirenena hoy ny BNCC Red Plus androany. Zava-dehibe misy fitsinjarana araka ny tokony ho izy io vola io sy ny fampandrosoana eny fotony indrindra eo amin'izay fiarovana ny ala sy ny ady amin'ny fioban'ny toetr'ny andro. Iombona bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny faritra arovana sy ny fiarovana ny ala eto Madagasikara ny 20 isanjato ny vola vidina carbone na ny crédit carbone forestière izay mitetina $20 tapitrisa avy amin'ny banky iraisam-pirenena hoy ny BNCC Red Plus androany. Ilaina ny faiza mitantana sy ny mangarahara amin'io vola io isiny ny fampandrosoana mipaika ny fotony. Nanao fifanarana ara-barotra ny fanjakana malagasy mba hivarotra ny entona carbone izay trohan'ireo alantsika any amin'ny faritra avaratra Atsinanana nosy izany. Ao anatin'ny mangarahara tokoa ny anaovana ny asa satria rehefa mirotsaka ny vola izany hoe ilay vidina carbone ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia efa nisy décret napetraka hitsinjarana ny vola io ary ny ampaham-betsaka amin'izany 20 isanjato dia nentina hanaovana asa eny kianja izany hoe hipaka eny fotony hanatsara ny velontenan'ireo mponina izay tena miankin-doha amin'ny ala fa ihany koa hanamafy ny fiarovana n'ireny faritr'ala izay mitroka carbone ireny ary hoentina koa hampitomboana ny velaran'ala amin'ny alalan'ny fambolena. Isan'ireo firenena fa efatra marefo indrindra maneran-tany amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro i Madagasikara antony tokony ametrahana paikady mazava hiatrehana izany. Marina tokoa marefo dia marefo tsika amin'ny fiovan'ny toetr'andro satria rehefa tonga ny rivo-doza, tonga ny tondra-drano, tonga ny haintany dia voamay midona mafy amintsika izy ireny satria ny firenentsika efa miaina fahantrana ireo vahoaka efa miaina fahasahiranana dia mbola olana fanampiny izay tsy maintsy iainan'izy ireo ireny. Isika koa nefa dia efa voalaza ny minisitra teo isika dia firenena vahaolana ao anatin'izany ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro izany satria isika dia manana angovo hazavaozina toy ny masoandro, ny rahona, ny rivotra, masoandro, ny rivotra, ny rano ahafahana miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro manena ny fampiasana ireny angovo mandoto tontolo iainana ireny. Notontosaina androany teny anosy ny atrikasa nanaovana ny taritra mahakasika ny famonjen'ireo délégation malagasy ny tendro iraisam-pirenena na ny COP28 tany Dubai ny 12 Desambra 2024 lasa teo. Andrasana aorian'izao ny fampandrosoana miainga fotony sy ny fahaiza mitantana ireny famatsiam-bola nositrahan'i Madagasikara tao aorian'ireny famonjena tendro iraisam-pirenena isan-karazany ireny. Vaovao tsy fandriam-pahalemana dia mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana betsaka ireo tranga fisolokiana nataon'ny olon-dratsy ka mahatonga ny tsy fifampitokisana eo amin'ny samy mpiara-monina. Vehivavy iray manodidina ny 30 taona no hita faty nisy namono amin'ny fomba feno habibina teto Antaravaisalimo androany maraina. Nalain'ilay olon-dratsy ny masony roa ary nahitana ratra ihany koa ny teo amin'ny tratrany raha ny fizahana nataon'ireo mpitsabo sy ny mpitandro filaminana. Nilaza ny sefokotany fa tsy olona avy eto an-toerana ity olona ity ary voasambany no nisy tranga halatra maso toy izao ny teto amin'ny fokotany izay iadidiany. Zay moa zany tamin'ny fito mahery agny zany nahazo antso hoe misy tranga hafahafa ety anatin'ny fokotany Antaravay ety amin'ny tampany Avaratsaroy. Misy olo novonoan'olo nalan'olo maso ka ao raha eo amin'izao zany dia nisy olo niantso anay tany zany. Dia tonga teto moa zany nahita tena io mihitsy dia raha. Laha zahay manokana aloha zany tena tsy mahay ny olo zany. Fa mety tsy olo ato amin'ny quartier satria maro ny olo amin'ny quartier zany tonga teto zany nefa tsy misy mahafantatra azy na raika. Iny moa tsy fandriam-pahalemana io zany tena io zavatra mipetraka avao. Madinidiniky misy avao koa manahaka an'izao fa mbo tsy nisy faty olo aloha hatreto aloha tamin'izay zany fa misy avao fanafiha misy halatsy misy raha fa misy avao zany.
ty voalohany. Ankoatr'izay mandraniranantsy ny mponina eto amin'ny fokontany Antaravay Salim manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay nahazo vanina tato ato ka miantso ny fitondram-panjakana ireo vahoaka hijery ankaika azy ireo. Laha tafitafiky fa tsy raha fa volagny zao fa sanandro matety piavika sotrokely zao itoy tany tsisy jiro maiky zay tiany jolay io ataony itoy. Mangataka aminareo mpitondra fanjakana zahay zay mahefa eto Toliareto sanga toy fa maromaro matetika ito amin'ny Antaravay toy mba mangataky mba jereonareo zahay fa mijaly tratsiny toy vonivon'olo toy. Efa eo am-pelatana ny mpitandro filaminana moa ity raha ity amin'izao ka andrasana ny mety ho toy ny fanadiadiana. Vaovao amin'ny faritry Toliara mikasika ny tsy fandriam-pahalemana sy ny halatra maso izay mahazo vahana any an-toerana tato ato iny nentin'ny Bonhomme Mélisée teo iny izay miteraka fanahina betsaka sy mampirorosaina ireo mponina any an-toerana raha ny fampitam-baovao avy amin'ny mpanao gazetinay any an-toerana fa mikasika izay tsy fandriam-pahalemana izay fa eto Antananarivo kosa indray dia mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana araka ny efa voalaza teo ka betsaka ireo trangana fisolokiana ataon'ny olon-dratsy ka mahatonga ny tsy fifampitokisana eo amin'ny samy mpiara-monina. Fisolokiana ho taxi moto, fanendahana eny anelakelan-trano sy ny famitana maro samihafa. Ireo no tranga mampiorohoro iana ny mponina Antananarivo renivohitra sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana no miaina ny ankamaroan'izy ireo izay mitaky fiarovana avy amin'ny manam-pahefana. Ny sécurité aloha mamay ihany ty amin'ny tanàna ohatra hoe ren'le halatra majinika mamaky trano manolanolana ankizy be dia be zany ny zavatra mampitahotra amin'izao rehefa maizina ny andro zany tsy afaka hoe mandeha any amin'ny mangingina mihitsy ianao fa tsy maintsy manaraka amin'izay mazava foana. Fa zao zany efa tsy fantatra intsony ny olona ratsy sy ny olona hoe olona tsy manino. Dia raha zao toetrandro misy eto Madagasikara zao aloha dia tena sarotra satria tsy manam-bola ny olona, krizy amin'ny fiainana dia manaonao foana dia izay matsisy fandriam-pahalemana eto amin'ny Madagasikara naiza amin'ny faritra. Misy mpitandro filaminana fa variana eto andrenivohitra zany fa tsy midina any amin'ny faritra na ohatr'izany. Taxi moto moa hitanao fa mbola tsy ara-dalàna dia betsaka ny clandestin dia betsaka koa manaonao foana. Filoha efa vaovao dia tokony handray anjara mihitsy le nanao fanianana amin'izao fotoana izao satria sarotra ho anazy zao fitondrana izao raha tsy manao an'izay izy satria efa izy manao fanianana minisitra n'inona ohatr'izay. Raha ny fanadidina natao mirongatra ny fisolokiana ho taxi moto raha toka tsy latsaka ny 10 isan-kerinandro. Ireo fitarenana azo eo anivon'ny foibe ny taxi moto na ny VMTM. Ao ny misy loko taxi moto hanatanterana ny asa ratsiny fa maro ihany koa ireo taxi moto no voaendaka eo ampanatanterana ny asany. Mikasika an'ilay resaka insécurité dia raha mahafantatra marina ka somary mirongatra izy amin'izao fotoana izao. Izay ny antony manomboka anday fanapahan-kevitra zany eto anivon'ny mpitatana ny fitaterana kodiaran-droa eto Antananarivo hisorohana an'izay satria noho izay le fandaminana tsy maintsy misy mantsy ny fandaminana manoloana an'izay fandraisana fanapahan-kevitra izay dia efa tonga le taratasy izay ahafahana mame an'izay sy le hoe fidiran'le rafitra tena izy sy ireo le hoe manao karazana manao clandestin zany dia izay ataon'ny birao dia anisany anavaka amin'izay zany manomboka amin'ny herinandro tena izy zany ny fanapahan-kevitra tsy maintsy ho raisina. Eo zao mikasika an'izay resaka insécurité eo ihany koa na mpanjify io na ny chauffeur io dia samy tratra an'izay daholo. Ilaina araka izany ny fanaran-dalàna sy ny fepetra enitra avy amin'ny manam-pahefana isan-tokana. Amin'ny maresaka avy any ivelany any Bruxelles noho ny atezerin'ireo tanintsaha misehatra amin'ny fambolena nidina an-dalambe ihany koa izy ireo nibahana ny ankamaroany ireo lalana mihazo ny parlemanta européana izay mandray ny fionana an-tampony ireo firenena miisa 17 mikambana ao anatin'ny vondrona européana androany. Ireo traktera anarivony maro raha nitatry ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana
tanjony hetsika ny anirena mivantana ny Bruxelles sy ny mpanolotsaina ambony vondrana Europeanina ametraka politika mahomby amahana ny olana ireo tantsaha ao Eropa. Fanazavana entin'i Daniela Minorso amin'ny sariny France 24. Ankoatra ireo tantsaha frantsay, nanao fihetsiketsehana tamin'ny alalan'ny dorikodiarana sy fanakanana ny lalana miazo ny parlemanta Europeanina ao Bruxelles ihany koa androany, ireo tantsaha mpamokatra avy amina firenena maro ao Eropa. Ireto farany izay hiaraka nambara pahibe maso ny tsy fahatomombanana ny politika ara-pitantanana eo amin'ny sehatry ny fambolena, fa ihany koa anery mivantana ireo filoha miisa 720 anatin'ny vondrana Europeanina izay miatrika fionana ny tampony 700 metatra miala ny toerana isian'ny fihetsiketsehana ataony ireo tantsaha io. Ankilany tsy voarakitra anatin'ny fandaharam-potoany ity fionana ny tampony ireo mpitondra anatin'ireo firenena miisa 720 mikambana anatin'ny vondrana Europeanina ity hatreto ny mikasika olana ireo tantsaha io, raha tokany makasika ny fanampiana ny Ukraine no ifatohany ireto farany amin'izao fotoana. Tezandray tompoko lasy tompoko vavy ny masakazona tolotra tamin'ity anio ity ankasitrahana feno ianao nanjo izany hatramin'ny farany raha ampitso amin'ny ora mazatra ny fotoana saika manaraka eto amin'ny fampalaram-baovao dia mirary soso fanambinana ho antsika rehetra anatin'ity volana vaovao ity. Mandram-piona tompoko. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiants... Université PEF, nanucha wanato, ni fampalala Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.